Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Anateran'Andriamanitra fifaliana ny marina. Anateran'Andriamanitra fifaliana ny marina. Hitantsika izany eo amin'ny mofinainantsika anio, Luka 1:2, ny 9:20 hatramin'ny 5:20. Anateran'Andriamanitra fifaliana ny marina. Azontsika tarafo izany teo amin'ny fiainan'i Zakaria mpisorona. I Zakaria dia olo-marina teo anatrehan'Andriamanitra, ary hoy indrindra i Luka milaza izany eo amin'ny 9:9 manao hoe, ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy, tsy nanatsiny fa nanaraka ny didy sy fitsipikan'Andriamanitra. Teo ampanatanterahana ny fisoronana tao amin'ny tempoly indrindra ary Zakaria, no indro tonga tao ilay anjelin'Andriamanitra, ny anjely Gabriela, nanatitra fifaliana ho an'i Zakaria. Nambaran'ilay anjely fa hitoejaza Elizabeta vadiny, ary ambara eto eo amin'ny 5:20 fa Andriamanitra manome, Andriamanitra no nanatitra zany fifaliana zany ho an'i Zakaria teo ampanaovana ny asa fisoronana. Hoy ny ambarany 5:20 manao hoe, ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe, izao no Gabriela izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny raha nahiteny aminao ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Lay anjely Gabriela, lay mpifandray amin'Andriamanitra, lay solo-tenan'Andriamanitra tonga tamin'i Zakaria nilaza ny teny mahafaly, lay teny fifaliana izany. Ambara fa naterin'Andriamanitra teo amin'ny Zakaria ny fifaliana. Andriamanitra mihitsy no nanatony, nanakaiky ny olony amme sy anatitra fifaliana ho azy. Hitantsika taratra ny fomba an'Andriamanitra manome fifaliana ho an'ny olony. Fony ny anjely ihany koa nilaza tamin'ny mpiandrondro fa izay, raha nilaza sy nanatitra ny fifaliana tetỳ ambonin'ny tany ka ny teny manao hoe, aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ny fahatongavan'i Kristy etỳ amin'izao tontolo izao no ambara fa teny mahafaly ny olona rehetra dia ny fahatongavany mpamonjy. Fomba n'Andriamanitra mihitsy no manatitra fifaliana ho an'ny olony. Fifaliana miavaka, fifaliana lavorary, fifaliana tena izy. Ary zay hitantsika eto amin'ity mofinain'ity ary dia hoe fifaliana mahavaolana. Afaka nitondro maso ny Elizabeta, na dia nataony olona hoe vehivavy momba, maty kibo, tsy mba miteraka, tsy mba misy andimby an'i Zakaria mpisorona, dia indro afatondro maso izy fa azo antenaina fa hiteraka zazalahy dia i Jaona mpanao batisa zany. Ny fifaliana terin'Andriamanitra ho an'ny olony riavaka dia tsy fifaliana vonjy tavanandro, fa fifaliana maharitra, fifaliana mahavà olana. Ho anao ihany koa ary riavako,
izay mety mitoetra ao anatin'ny fisentona, ao anatin'ny fahamenarana, ao anatin'ny fizakana isan'andro ny tondromolotry ny olona. Tsarovy Andriamanitra lay manome anao ny vaovao mahafaly, no manome fifaliana ho anao, fifaliana manafaka ny olanao, fifaliana manafaka anao amin'ny sento sy taraina, fifaliana mampijoro anao eo anivon'ny fiarahamonina izay nahamenatra anao. Aza matahotra fa Andriamanitra mihitsy no misahirana hanafaka anao ao anatin'ny olanao. Andriamanitra no misahirana aminao satria tiany ianao, tsy fony ianao, sarobidy eo anatrehany ianao. Ko mahereza ary avaka, mahereza miaina ny fifalian'Andriamanitra, misitraka ny fifalian'Andriamanitra satria nataony ho anao indrindra izany. Eo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avaka. Vaovao mahafaly ho anay loatra Andriamanitra ny mandre, ny fanatonanao ny tany, mitondra vaovao mahafaly, mitondra fifaliana ho an'izao tontolo izao. Faly izay fa manana anjara amin'izany, ary indro entinay eo anatrehanao ny fifalianay, ho tonga fifaliana tanteraka ao amin'i Jesosy lay vaovao mahafaly ho anay. Tompo, mivavaka izahay ho areo izay azo tsento sy taraina, ho areo izay miferinaina lava, ho areo izay tsy mba afa-tsaona, tsy afa-pahoriana, ho areo izay tsy mety mahita ny masoandro miratra ho an'ny fiainana. Tompo, ampahazavao amin'ny fahazavanao re izy ireny, ka ahita lay masoandro mibalika, dia i Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao, ka hamiratra indray ny andro. Omeo azy Tompo ny fifaliana tena izy, ny fifaliana manafakolana, ny fifaliana manafaka sento avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.